Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Insay manakuaniwa radio manerantan ay feoni fanantenana itondrato kiazava. Matetika dia tsy hovan'Andriamanitra ny toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainantsika satria miezaka hanovany ao am-pontsika lalinao izy. Ahoana ary izany ho ianao? Eny, matetika tokoa tsika no mivavaka kanefa dia hoy isika hoe tsy mivaly mihitsy izany vavaka ataoko izany, na izao koa no lazaintsika hoe angamba tsy miaino ahy mihitsy Andriamanitra. Tsarovy anefa fa ny valim-bavaka izay omen'Andriamanitra anao dia ahasoanao ary mety tsy ho arak'izay noeritreretinao mihitsy azy izany. Mety hisy fitsapana mafy eo amin'ny fiainanao dia angatahanao Andriamanitra mba hanafaka anao amin'izany. Saingy indrisy matetika rehefa mivany ny olana eo amin'ny fiainantsika ka mandeha milamina tsara ny fiainantsika dia lasa manadino an'Andriamanitra isika. Noho izany dia ny fotsika sy izay rehetra any anatintsika any aloha no tian'Andriamanitra hovaina voalohany indrindra mba ho vonina handray ny valim-bavaka isika. Matokisan'Andriamanitra fa rehefa apetraka eo am-pelantana ny fiainanao na dia mety ho maro aza ny fitsapana dia tsarovy fa tsy manadino anao mihitsy izy. Sambatra hoy izy izay olona maharitra fakapanahy fa rehefa voazahatoetra izy dia handray ny satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny Tompo homena izay tia azy. Jakoba 1:12. Écho de Christ annonce B2. Chantsony anao iatrika fitsapana faorina be fanenjehany aniko dia tsarovy sy fantaro filatanana piaro tianao izy ombana hasoparana tsy misy ny fity natafiotsa alondrano faorina mampimalo ilazao Jesosy fa iza nampiana mijoro mareta izy ombanao mitraka ozakivy mivava natafiotsa alondrano faorina mampimalo ilazao Jesosy fa iza nampiana. Zavatsaru
mifazirotra tsy ilaina amafisoko ny saina ilazao Jesosy fahaizana ampiana mijoro mareta izy ombana mitraka ozakivy mivava ny mifazirotra AWR zay lay onjany fanantenana. Harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo fofeny fifaliana no iarabananao manaraka fandaharana eto amin'ny feo fanantenana. Ny fandaharana ara-pahasalamana no arahanao zao koa dia manasanao ary hankafy ny fiarahana. Aretina anisany mahavolona maro tokoa ny AVC. Fatatsika hoe fahatapahany lalandra zany raha tsy teny afa-tsy eto amintsika eto Madagasikara. Betsaka tokoa no mitondra faisana noho ity aretina ity. Iresaka mahakasika izay indrindra ny fandaharantsika anio. Ny AVC moa dia alavaina amin'ny hoe accident vasculaire cérébraux na tenentsika tsotra hoe fahatapahany lalandra. Matetika io aretina io dia vokatry ny fisian'ny raha mivaingana ao amin'ny panelira na artère izay mikorina mankany amin'ny ati-doha. Mety ho betsaka ny antony mahatonga io fisian'ny raha mivaingana io any amin'ny artère. Isan'ny mety ho antony izao no hoe arakaraka ny tombon'ny taona dia mety hasimba ny anatin'ny artère na ny panelira. Mety koa ho vokatry ny zava-mahadomelina toy ny sigara. Mety ho antony ihany koa ny fiakaran'ny tosi-drà. Eo koa ny cholesterol tafahoatra ao amin'ny olona na ny aretina diabeta. Izany rehetra izany dia mety ho antony hampisy raha mivaingana any anaty lalandrà avokoa. Misy selan-drà antsoina hoe plaquette, ohatran'ny hoe kapila bitika any anatin'ny ràtsika any. Dia ireo no mitambatra tsikelikely ka mahatonga ny raha mivaingana na ilay atsotsika hoe caillot. Anio ary dia manana torohevitra mahasoa antsika Dr Georges Pamplona. Araka ny fantatra dia ny ranom-boankazo mifototra amin'ny ranona voatabia dia manampy betsaka amin'ny fisorohana ny raha mivaingana. Noho izany ary ity ranom-boankazo atoranao ity dia anampy betsaka anao amin'ny fisorohana ny raha mivaingana. Inona avy ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity? Marihana aloha fa ho an'olona iray izy ity. Ny fatrany izany dia eo amin'ny 500 mililitatra eo na 7 litatra ho isika. Inona avy ny zavatra ilaina? Voatabia atonotony 4. Izany hoe raha lanjaina ny voatabia iray amin'ilay voatabia 4 izany dia eo amin'ny 520 grama eo izany ny iray. Dia tongolo gasy asiny 2 ka eo amin'ny 3 grama eo ny asiny iray. Dia basilika 2 sotro ka eo amin'ny 1,4 grama eo ny iray sotro. Dia 2 sotro izany no ilaina. Tsara kokoa raha ravina mbola vaovao no ampiasaina amin'ity basilika ity. Raha ohatra kosa ka maina ihany misy satria tsy voatery isy basilika foana mandavantaona dia rehefa avy nafangaro izy rehetra vao arotsaka ao amin'ilay ranom-boankazo ny basilika maina. Averiko ilay zavatra ilaina teo voatabia 4 antonontonony, tongolo gasy asiny 2, basilika 2 sotro. Ahoana ary ny fomba fikarakarana azy? Potehana amin'ny fanaovana ranom-boankazo ny fangaro rehetra dia azo sotroina vetrana izy avy eo. Izany hoe potehana avokoa izany ny voatabia efa sasana tsara
de ny tongolo gasy efa voavofy ary ny bazilika roa sotro. Azonao asiana sira kely izy raha izay ny tianao, tsy voatery sira, azo asiana siramamy ihany koa raha toka olona tsy misy diabeta. Mariana averiko fa raha ravina bazilika maina no ampiasaina de afangaro zany aloha le voatabia, tongolo gasy, zay voarotsaka ny bazilika maina. Fa raha toa kosa ka le izy voalena iny no ampiasaina de tonga de totona miaraka ny voatabia, ny tongolo gasy ary ny bazilika. Fitentsika malagasy indrindra ny hoe aleo misoroka toy izay mitsabo, andramo ary ny ranom-boankazo fa hasoa ny fahasalamanao izany. Isaorana indrindra ny fanarahanao ny fandaharana ara-pahasalamana. Jedidiasy Zoanitra no ny farimbona na totosa izany, samy makosa ny teo amin'ny lafiny teknika. AWR manolotra ho anao feo ny fonantena. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Koa zasy ianao aza mety ho sasatra ny amin'izany rehefa miteny ianao ny dera ho an'Andriamanitra no atao voalohany indrindra. Iary vavaka sy. Andriamanitra io misotra amin'ny dera mankarazanao zahay. Raha mbola tratrany izao fandaharana izao indray, zay ampahafantarana anay ny amin'ny filazantsara ny famonjenao amin'i Jesosy Kristy. Eny Satana tsy andaniny dia mampirisika anay, ikoko anatreny, andoaliko anatreny. Mba ho latsaka amin'izany filalaovanankatra izany fanerasarana amin'ny maty, ka ho variana sy ho voafitaka ny amin'ireny fanasitranana mahagaga, zavatra mahazendana etsy roa ireny, kanefa fitaka be vava fitarinanay ho amin'ny lalan'ny fahafatesana manakizay ireny. Misotranao zay ny amin'izao teninao zao, zay manaitra anay, mampitandrina anay ary mitona anay anatinan'i Jesosy. Satria ry enoka dia nanaraka anao Jesosy, ary nanjary mpanarato-olona, nanjary mpitaona olona ho amin'ny fanjakanao be voninahitra. Ampio zay ho mpitaona olona ho amin'ny fanjakanao be voninahitra amin'ny alalan'ny fomba fiteninay, amin'ny alalan'ny fomba fiasanay, amin'ny alalan'ny fanatanterahany didinay amin'ny vady aman-janakay, fanatanterahany didinay amin'ny tany mamonina, fanaovanay ny raha, fanaovanay ny asanay. Jesosy manalo ainganeny fatoky natanteraka, ny fifaliana, ny hafanampo, ny fahazotoana no anatanteranay an'izany mba hifitomana olona ho amin'ny fanjakanao be voninahitra. Jesosy malala manatena ary zay fa ianao no omba sy hitanay, ary ianao no amaly zany fivavahana izany. Amin'ny anaranao rianao angatana izany vavaka izany. Amen. Mpiany malala hiditra amin'ny olona faharoa indray isika zay fanendandra Mosesy. Raha mamaky isika ary amin'ny Hebreo, aona tsara moa ny amin'ity Mosesy ity. Ny teny zay nambarany amin'ny Mosesy eo amin'ny Hebreo 1:12. Hebreo 1:12. Dio vakitsika manomboka eo amin'ny 4:20. Hebreo 1:17 aminaran'i Jesosy. Finonana nafenan'ny ray aman-dreniny Mosesy azy 3 volana. Raha voateraka izy satria hitany fa zaza tsara izy, ary tsy natahorany ny didin'ny mpanjaka. Manaonao hoe Mosesy zaza tsara, ohatrany hoe mivatana aminareo zaza, mivatana aminareo ankizy, izany teny izany. Zaza tsara i Mosesy. Inona moa na zaza tsara any Mosesy? Fa ny ray aman-dreniny Iamrama sy Jokebeda, zay namolavola azy no nanaiky ny taridalana avy amin'Andriamanitra. Koa raha efa nian-danitra Mosesy ankehitriny dia satria zaza tsara. Koa raha zaza tsara izy dia satria ny ray aman-dreniny no nanaiky ny taridalana avy amin'Andriamanitra teo amin'ny famolavolana azy. Mitovy tanteraka amin'ny i Samsona zany. I Samsona moa zany rehefa ho teraka dia zao ny tenin'ny soratra masina mpitsara. Mpitsara 7:20. Vakitsika manomboka eo amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 1:5 aminaran'i Jesosy. Ary ny zanak'Israely nanao zay ratsy eo mason'i Jehova indray, ka dia natolo Jehova teo an-tanan'ny Filistina 40 taona izy. Anisy lehilahy avy tany Zora amin'ny fokony Danita manono anarany, momba ny vadiny ka tsy niteraka. Ale anjelin'i Jehova niseho tamin'ny rahavehivavy ka nanao taminy hoe indro momba ianao ka tsy hiteraka,
nefa nananaka ianao ka hiteraka zazalahy ko mitandrema ianao kehitriny ka aza misotro divaina toka ary aza mihinana akory zay zava-patina manakariva ohatrohatran'izay foana mizotryn'le fitondran'andriamanitra i abrahama sara hiteraka ny isaka de efa nivoajamoala mihitsy efa nanaonao foana mihitsy sara nresaka tamin'ny abrahama vadio i agara fa to tsy hiteraka mihitsy misy ne lehilahy ohatran'izany zarany aza ny vadiny maniraka azy anaonaonao foana kanefa tsy nanaiky an'izany andriamanitra marina fa teraka i agara teraka ny ismaela ary marina fa nisy ny fiarahamonina tao kanefa ny vadika ho zava-dratsy le izy rehefa aveo ny vadika ho korotana le izy rehefa aveo zay foana ne izy io zay foana izy io ka aza manaonanao foana fa na de ohatra ny mety amin'ny eritreritra ao aza le izy ohatra ny mandeha tsara le izy amin'ny voalohany de ohatra mireharehana hoe hevitro aza manaonao foana taka zany ko i Zakaria sy Elizabeta hiteraka ny Jaona efa momba efa saika tsy niteraka salamy zany ko zany eto Samsona dina ny zavatra nitranga anjelin'ny Jehova mihitsy ny tonga tamin'ireo ny teny tamin'izy ireo hoe momba ianao tsy hiteraka ianao fa hanananaka ianao ary mba tsaronao koa moa iana renin'ny Samuel efa ranomaso avozona ary indro fa tsy nahinakanina mihitsy tany amin'ny tempoly kanefa de olona ohatr'izany ko novidiana ho renin'ny Samuel zavatra hafa mihitsy iny kanefa zavatra mampieritreritra sy mampisaintsaina ho anareo zay tsy niteraka mitoloha mambavaka amin'Andriamanitra mangatan'Andriamanitra niraka ny anjelin'ny Jehova hiteny aminareo ary manaova sala amin'ny ana ny zavatra tena tiako idirana zany de hoe zaza tsara zany Mosesy ary ny miantoka ny mahazaza tsara ny zaza tsara de mionomboka eo amin'ny ray aman-dreny ozy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny ray aman-dreny pitsara toko 10 vakitsika Andriamanitra tandrema ianao aza misotro divaina toka aza mihinana akory zay zava-patina aza misotro divaina toka angony ny vola izay isotronao divaina toka de ividiano zavatra tsara izany de ozy izy iverentsika le pitsara 10 aza mihinana zava-padina akory amin'Andriamanitra de misy ny atao hoe zava-padina izy neny namorona ny zavatra rehetrehtre izy ny namorona ny zavatra rehetrehtra fatany tsara hoe ty fadina ty tsy fadina ary zay le ary Levitikosy 1:20 ande iverentsika kely ndre mandeha zany Levitikosy 1:20 raha tiana ho zaza tsara ny zanakao dia aza mikasikasika zava-padina Levitikosy 1:20 manomboka amin'ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe zao ny finanareo amin'ny biby rehetra ambony ny tany zay biby rehetra mivaky kitro ka misaraka tsara ny kitrony ary mandinika izy zany no fihinanareo zay ihany zany no azo hoanina raha mbola mihinan-kena ianao ny tena tsara ane de manao végétarien ary ny tena faratapina de végétalien ka raha mbola mihinan-kena ianao zay mivaky kitro misaraka tsara ny kitrony fa aza mikasika zava-padina no rarana mihitsy manosy ny vadiny tsikasika zava-padina satria ty ho zaza tsara Samsona ary salam'izay i Mosesy zaza tsara vakitsika le Levitikosy 1:15 kanefa am'izay mandinika sy mivaky kitro de zao kosa ny tsofinanareo hoe rameva mandinika any izy nefa tsy mba mivaky kitro maloto aminareo izy fa de tsy fihinana zany reny zany de natao taingenana fotsiny natao hitaritarika zay azo tarihina amin'ny lalatsarotra zany reny ndiny fa de miary ny iraka satria mandinika ihany izy nefa tsy mba mivaky kitro maloto aminareo izy iraka tsy fantatro moa zany na biby manaona zany maniby manaona andiny faena ny rabitro satria mandinika ihany izy nefa tsy mba mivaky kitro maloto aminareo izy de mbola mahita olona mivarotra rabitro amitsika rabitro de mahita ny teny de fa nisorona daholo ny odiny de amidy de atao mihitsy zay ampilendalenda azy kay maloto reny zava-padiny reny ndiny fafeto ny kisoa satria mivaky kitro ihany izy ka misaraka tsara ny kitro nefa tsy mba mandinika izy maloto aminareo izy ny kisoa maloto aminareo izy Andriamanitra no miteny amintsika hoe maloto aminareo izy tiana ho zaza tsara fa ny zanakao aza mihinana zava-padina manao nareny amin'ny trondro eo amin'ny 9 ary am'izay rehetra anatin'ny rano de zao ny fihinanareo zay rehetra misy vombony sy kira anaty rano na anaty ranomasina no anatin'ny ony no fihinanareo aonao nafatarana azy misy vombony misy kirany de jereo zany ny patsa aizy vombony jereo zany ny amalina aizy kirany de jereo zany ny crevette aizy vombony de jereo zany ny zavatra anaty rano zay hoaninao maloto aminareo izy tiana ho zaza tsara vonina ho any an-danitra ve ny zanakao aza mikasika zava-padina ray aman-dreny malala manana didy lehibe ianao eo fitaizana ny zanakao manomboka atrany amboky io zanakao io de aza mikasikasika zava-padina ianao fa zay hoaninao ihany no mamolavolan'le zanakao na ny toetsainy na ny toetra na ny fomba mampanao ny rehetrrehetra ka
amboamboary tsara ny zavatra hoaninao, amboamboary tsara ny fihetsikao, amboamboary tsara ny fihetseponao, amboamboary tsara ny fahazaranao. Fa raha tianao ny ozaza tsara ny zanakao tahaka ny Mosesy zay efa any an-danitra, natsangana tamin'ny maty ka any an-danitra, dia aza misotro divay natoka, aza mifoka sigara parako, kafe sy ny sisa, renrehetreny de misy zavatra manahitaitra daholo manimba ny ozatra, ary indrindraindrindra aza mikasika zava-padina. Koritianina faharoa toko fahaenina de zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny testamenta vaovao. Koritianina faharoa toko fahaenina de hoy ny tenin'Andriamanitra. Ny 7:20 aminaran' Jesosy. Koritianina faharoa toko fahaenina 7:20 aminaran' Jesosy. Ko mivoa eo amin'ny anareo ka misara aminy o Jehova, ary aza manendry zavatra tsy madio, ary zao dia andray anareo, ary horainareo aho, ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy o Jehova tsy to. Zay teo any an-danitra de manaiky ho zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra. Zay teo zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra de zao tsy manendry zavatra tsy madio, aza manendry zavatra tsy madio. Tsy madio aminareo ny zavatra tsy misy vombony tsy misy kirany, tsy madio aminareo ny zavatra izay tsy mandinika sy tsy mivakitro, tsy madio aminareo ny paraky sigara toka divay sy ny sisa. Ka raha teo zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra isika de aoka hiala am'zany, mivoa am'zany, voagezan'zany zavatra rehetrarehetra zany fe ianao mivoa am'zay tao. Misy o lehilahin'Andriamanitra, misy o vehivavin'Andriamanitra, aza manaiky horesin'zany, fa zao tapatapao ny geja sy ny gadra mamatotra anao. Ry kisoa velomy ianao, ry patsa crevette velomy ianao, ry tigara toka paraky velomy ianao. Zany no tokony ataotsika amin'ny anaran'i Jesosy, no ny herin'Andriamanitra tsy toa, no ny fanapeny fanamasina, de ho afaka tanteraka aho. Fa raha ny zanaka manafaka anareo de ho afaka tokoa anareo. Zay zany no tokony ho tsaintsaintsika so tanterahantsika. Raha vonina ho any an-danitra isika, vonina ho any an-danitra ve isika, vonina ho any an-danitra tahaka ny Mosesy ve isika, aoko ho zaza tsara. Rakizy malala manomboka izao, teneno ny ray aman-dreninao. Raha mbola mandrosondroso andreny zavatra tsy madio reny, raha to mbola misotrosotro andreny toka divay, mifokafoka andreny sigara ireny, teneno izy, dadasineny eo, mba teo zaza tsara zay e, esory reny e, ary ho any reny e, ampanaraviro any reny e, dadasineny eo, vonjeo zahay e. Ry ava malala, maika de maika zany afatra izany. Raha teo zaza tsara tahaka ny Mosesy efa any an-danitra, dia aoka isika mba hifanampy fampivavaka mba ho zaza tsara reo zanatsika reo. Iara ivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra eo ami'saotranao zahay, vonjeo zay Jesosy malala, fa ny teninao ny Baiboly de miteny hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Ko aza velanao ijaly fadiranovanao anatin'ny vahoany reny sigara, paraky, zava-madinela, kafe, toka, divay, zava-padina rehetrarehetra, kiso, crevette, amalina sy ny sisy reny. Vonjeo zay Jesosy malala, fampio zahay mba ho tonga olo mba ho vao, ho zaza tsara, zanakao lahy zanakao vavy, ka ivoaka am'ireny falitona ireny, iala am'ireny zava-maloto ireny. Izany irarianay, izany italaonay, izany ivavany aminao, aminaranao Jesosy, amen. Antokopihira Ambatomanga. Efa fantatra ny amiko, tsy miafina mina, na mipetraka de hitana, na
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejity awr feon'ny fanantenana. Mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, fianarana sy fanabazana, androtany ty tanindrazana, fahaizana sy fahendrena, olovany ty firenena, darena zareo tsy maharitra, fa tsara manao jery lavitra, ny fianarana re azatsanina, fa manomanana olombanina. dia kafaliana mandrakariva no iarabananao mpiaino dia ianao tokoa no harinay tahaka ilay vitsilamiron-drano sy ny fitenenana ka sady manja ianao no mevo sitraka tokoa ny fanjoinao ny fandaharana fanabiazana dia irariana ny aretanao hatramin'ny farany dia ho ampiky ny sosiny tsara ny ianao mpiaino miarabanao ihany koa namana naritina dia tsy salasalana fa anterina ihany koa izay fiarabana nentiny namana lantoary misy joely teo izay araba manao ny tsara ho tsaroana araba manao ny soa ho asoavina dia hitombo amin'ny fahalalana sy ny fiadanana ny ianao mpiaino dia ho ambinina amin'izay atao miarabanao ihany koa namana lantoary misy joely dia izay ary noela fa ny lalana afakando mora diavina ny teny afa-tsiny mora rindra fa ny fandaharana tariana amin'ny vavaka kosa mora lahatra ka io ianao namana lantoary misy joely tsara raha entina mbavaka izao fandaharana sy fotoana afahantsika miara-mianatra eto amin'ny feon'ny fanantenana izao. raha nay tsara sy masindrindra zay any an-danitra eo andriamanitra tianay tokoa ianao le ray be fitiavana na harenay misaotra indrindra ny amin'ny fiarovana saotra ny amin'ny fitantanana saotra ny amin'ny fotoana mbola hafahana manao zao fandarana izao maniry tokoa izahay mba ho tonga
sy hipaka anepo andetsain'ny mpiaino ane zao fandaran'izao ka ireo mpiaino dia samy andray fanabiazana arak'izay tandrify azy indrindra ireo ray aman-dreny zay manabe ny zanany de mba ahay anabe zany zanany zany izy mba ho tonga lova sarobidy hoentiny any an-danitra zany zanany zany. Ireo zanaka ihany koa de mba ahay anora ray aman-dreny ka dia ho tanteraka ilay teny fikasana hoe ho maro andro izy amin'ny tany izay meny Jehovahandriamanitra ho azy. Dia misaotra indrindra fa mino izahay fa mihaino mivavaka ianao Jehovah Ray Mahery satria noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tianay no ahafahanay manonona zany vavaka zany. Amen. dia fankasitrana mandrakariva no natolotra anao namana lantormisa Joely tamin'ny fitondranao am-bavaka izay natao teo fa inona kosandray ary no masaka azontsika atolotra ho amin'ny mpiaino atao anatin'ity fandarana fianarana azy fanabiazana ity. Ya anio zany tsika dia iresaka manokana ireo vanim-potoana tsara hararotina eo amin'ny fanabiazana satria misy tokoa ireo ray aman-dreny no manontany hoe inona avy ireo vanim-potoana sarobidy tsara hararotina raha te anana zanaka vanina izy eo amin'ny fiainana. Misy tokoa ilay vanim-potoana tsara hararotina fa mialohan'izay dia tiako ny manambara fa hoe misy ny atao hoe zaza voateraka. Io zaza voateraka io a dia olona miaina zava-baovao izay tsy nahazatra azy tany amin'ny tontolo feno fandriam-pahalemana ny zaza dia rehefa tonga teto tany izy dia atsika sy zava-baovao tsy mbola fahitany no iainany. Noho izany a ilaina mahafantatra izany atao hoe zaza izany ka ao anatin'ny hoe zaza io dia misy ny vanim-potoana izay tsara ararotina. Ao zany la hoe vanim-potoana ny fahazazana dia ny olona zay latsaky ny 12 taona no atao hoe zaza. Io olona latsaka ny 12 taona io dia manana ilay atao hoe vanim-potoana mamy indrindra sy mavesa-danja indrindra eo amin'ny fiainana. Ny 12 taona voalohany eo amin'ny fiainan'ny olombelona zany a dia vanim-potoana mamy indrindra sy mavesa-danja indrindra eo amin'ny fiainana. Io no vanim-potoana ahafahan'ny ray aman-dreny mametraka ilay atao hoe ny mahizay eo amin'ny zaza sy ny ilay atao hoe fahaiza-maizy ny olona anankiray. Io ny vanim-potoana tsara indrindra zany ararotin'ny ray aman-dreny mba hamola volana ny olona iray hananany fahatokisa-tena ahafahany mankafy ny tenany ka hananany ilay atao hoe rafitsaina entiny mamakivaky ny fiainana any aoriana. Io vanim-potoana izay azo lazainy hoe lava io ihany koa dia tsy tsara lany laniana fotsiny fa tena atao izay azo atao mba ho fampivoarana sy fampivelarana ary ho fampandrosoana ilay fahaiza mizy eo amin'ny zaza ka ahafahany manio fahaizana sy fihizina io zany ka ialan'ny tahotra rehetra any anatiny any izay sakana goavana tsy ahafahany mandroso eo amin'ny fiainana. Dia rehefa tanteraka izay fahaiza mizy izay dia eo no atratrarany olona anankiray le hoe olona mahery mahomby ary tsara. Zany hoe mandritra ny zany 12 taona izany zany ny ray aman-dreny no manatanteraka sy mametraka ilay fahaiza mizy eo amin'ny zanany de arakaraka ny fanomezana ilay fahaiza mizy eo amin'le zaza zany no atonga ilay olona io na ilay zaza io na ilay tanora io aleo tena rehefa any aoriana. Ny fametrahana ny fahaiza mizy dia manaraka ny dingam-pivoaran'ny zaza fa tsy ataotao fotsiny zany io fametrahana ny fahaiza mizy io dia misy zany le atao hoe fametrahana ny fototra, ny fametrahana ny rindrina ary ny fametrahana ny tafo izay zava-dehibe tsy maintsy arahan'ny ray aman-dreny raha tiany anana zanaka vanina.
dia ny vanim-potoana ny fametrahana an'ilay fototra zany dia manomboka eo amin'ny fahatelo taona ka hatramin'ny fahen'ny taona ny zaza eo ny ray aman-dreny no tsara mametraka n'izay hoe fototra maha-olombelona izay. Eo ihany koa ny fametrahana ny rindrina dia manomboka eo amin'ny fahafito taona ka hatramin'ny fahavolo taona. Eo zany ilay rindrina no apetraka. Ary ny fametrahana ny tafo dia eo amin'ny faharaiky ambin'ny folo taona ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo taona ny zaza no ametrahana izany zavatra izany. Zany hoe hoharina tahaka ny manao trano zany ny olona anankiray rehefa manabe zaza anankiray ka ny trano dia miandoa any amin'ny fametrahana ny fototra, fametrahana ny rindrina ary ny fametrahana ny tafo. Tsy azo dinganina ireo dingan'ireo ary tsy azo atakalo fa tsy maintsy arahana arakaraky ny dinga taonany eo amin'ilay zaza zany no ametrahana izany zavatra izany. Ohatra zany hoe any amin'ny faharaiky ambin'ny folo taonany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo taonany tsy ho fametrahana ny fototra no atao any fa tsy maintsy le fametrahana ny tafo. Tsy misy zavatra azo atakalo zany ireo fa tsy maintsy arahana izay dinga mpivoarana misy eo amin'ny olombelona izay namana anarity. Ahoana zany namana Lantormisa Joely ny fomba fanatanterahana an'ireo dingana izay ny tany sainao teo ireo? Inona no ataon'ny ray aman-dreny? Tsy maintsy misy zany ny asa izay ataon'ny ray aman-dreny izay lazaina hoe mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanatanterahana ireo dingan'ireo sy ilay fametrahana ny fahaiza mizy eo amin'ilay zaza. Dia rehefa arahana tsara zany zavatra zany ka hain'ny ray aman-dreny sy fantatry ny ray aman-dreny ny momba n'ilay zaza dia ho tafiditra ao anatin'izay zany hoe ilay tontolo n'ilay zaza mihitsy aloha voalohany indrindra no hidira ny ray aman-dreny. Fa rehefa tsy fantatra ray aman-dreny zany ny mahakasika n'io zanakao io, ny tontolo n'io zanakao io, sarotra ho anao ny mametraka an'izay hoe fototra, rindrina ary tafo izay. Dia izay zany ny ilaina fantarina zany hoe misy lakile zany raha ohatra ka tea fantatra ny zanakao ianao dia ny lakile izay ahafahanao miditra ao dia mifiseraserana aminy. Izay ny ataonao anton-draharaha isan'andro. Ny fanabeazanao zany izay ataonao amin'io zanakao io aloha voalohany indrindra dia mifototra amin'ny serasera, mifototra amin'ny fampiresahana, mifototra amin'ny fanakalozan-kevitra. Zay no zava-dehibe tsara atao rehefa ametraka an'ireo fototra, rindrina, tafo ireo. Zany hoe fomba fanabeazana tsara mipiarina zany dia ilay mifototra amin'ny serasera fa tsy ilay mifototra amin'ny herisetra. Matetika manko ny ray aman-dreny rehefa misy zavatra tiana hampanaovana ny zanany dia mandeha ny herisetra. Tsy izay ny zavatra tsara fa ao anatin'ilay fifampiresahana, le fampidiniana, fifanakaloza-kevitra sy ny resaka atao zay no ampidirana ao an'io fametrahana ny fototra, rindrina, tafo io. De tsy inona zany fa amin'ny fanazaranao ny zaza amin'ny raha atao. Miresaka zany ianao amin'ilay zaza ao atokantranonao ny amin'ny raha izay tokony ataony. De rehefa ampanaovinao raha izy tsy mibaiko ianao fa ianao mihitsy aloha no manao an'ilay zavatra de hitany de taominao am'izay zay andao isika mianaka anao an'ity fafatrano ohatra na sasa vile taominao zany izy tarianao ao anatin'izay. Zany hoe miara-manao raha aminy zany ianao dia ao anatin'izay asianao teny famporisihana, asianao teny fankasitrahana. De efa nolazaiko teo hoe asianao teny fitaomana fitariana. Ary raha ohatra misy ny fotoana de eo ihany koa no ametrahana ny anatranatra, ametrahana ny toro-hevitra isan-karazany, ny tsara atao sy ny tsy tokony atao eo amin'ny fiainana mba hatonga an'iny zaza iny anana ny maha izay azy sy ahafahany maneho le fahaiza mizy rehefa tonga ny fotoana any amin'ny fahalebiazany any. Resaka mahakasika ny herisetra ianao teo namana Lantormisa Joely. Fanontaniana ny tiako apetraka moa ve herisetra ny tsy famelana ny zaza anana fotoana mahaliana n'le fanontaniana na zavatra
tiany ray aman-dreny hampanaovina n'le zaza. Raha jerena zany zay zavatra zay de azo latsena fa misy endrika herisetra ihany satria ara-psikolojia dia mila jaina ny fahafahan'ilay zaza mamaly ny antsonao sy mitianao atao. Mila jaina zany ny fahafahan'ny olona anankiray mamaly ny baikinao. Io zany le atao hoe capacité de réponse, na ozy koa ny teny frantsay hoe il faut respecter la capacité de réponse et aller à son rythme. Zany hoe dikan'izay de hoe avelao le zaza anana fotoana amaliny anao ary ajao iny afainganam-pandihany iny, tsy hoe maika ahino n'le valim-panontaniana ianao dia ho velesinao le zaza satria tsy mamaly anao eno eo, tsy hoe maika ahitan'le tokotany madio ianao dia avelesinao le zaza satria enao maika ahitany iny tokotany madio iny. Zay manko le izy namana anaritiana rehefa tsy voavaly haingana le sitrapo sy le mahafalifaly ny reny na ray aman-dreny de velesina le zaza de tafiditra ao anatin'izay le atao hoe herisetra. Zany hoe ny tsy fanajana ny fotoana io zany miteraka herisetra, indraindray io herisetra ara-petsepo, indraindray herisetra ara-batana, indraindray herisetra ara-tsaina. Kanefa tadidio tsara fa tafiditra ao anatin'ny zofototry ny zaza, zany hoe famelana ny zaza amaly anao amin'ny fotoana izay mapety an'ilay zaza. De io zany no miteraka lay herisetra ozy aho satria tsy vita eo eo le hiraka. Raha manontany an'le zaza ianao tsy voavaliny eo eo de mety felanao ny tamaina izy, mety voakapika izy, mety mandeha eo ihany ko ny fandrahonana, mety mandeha eo ny vavatsiambony, mety mandeha eo ny fikasitanana sy ny rehetra sy ny sisa sy ny sisa. Dia zay zavatra zay zany no endrika herisetra aseho sy atao amin'ilay zaza rehefa tsy voavaly eno eo ny fanontaniana na ny zavatra tianao atao an'ilay zaza. Ary tsika ray aman-dreny de matetika zay le mahafapo atsika, le mety amintsika ny tedavina, fa tsy lay hoe inona no tokony atao mba ampandrosoana sy atonga nyity zaza ty ivoatra ao anatin'ilay tontolony. Zay le lazaiko to hoe miditra any anatin'ny tontolon'le zaza mihitsy ianao, fa tsy zaza 3 taona no eritreretinao oatra ny taonanao, tsy mitovy. Zay le izy namana anarity. Mazava ny amin'iny namana lantormisa Joely fa magasitraka fantaniana ho amaranantsika nyity fandarany tsiary vampitoana inona zany ny tena manandanja eo amin'ny zaza raha ohatra ka fanabiazana no resahana. Ya, misy zany vanim-potoana anankiray zay tsy azo atao ambany zavatra mihitsy raha te hanabe zaza, dia eo amin'ny manomboka eo fahaterahany ka hatramin'ny fahiny taonany zaza eo. Satria ny zavatra azo ny eo voalohany zany dia tena voaraikitra ho tadidy, déterminante ozy ny teny frantsay, tsy miala ao an-tsain'ny zaza. Noho izany ny fanabiazana zay ataon'ny ray aman-dreny ka tafiditra ao amin'io zaza io de tsy ho afaka intsony. Zany mahatonga ny hoe tsy tsara miteniteny foana eo anatrehan'ny zaza, tsy tsara ny manaonao foana eo anatrehan'ny zaza satria maninona mipetraka miraikitra tanteraka ao an-tsain'ny zaza iny, de sarotra ho anao ny manala an'iny. De gaga ny ray aman-dreny indraindray mahita ny zanany miteniteny foana satria enony anydretrarehetra any le izy de tafiditra ny anatin'ny sainy dia miraikitra ny anatintsika alaperitreretany ihany. Noho izany raha te hahita n'ilay fahaiza-mizy sy ny maizay an'lay zaza ary mipetraka tsara ao amin'ilay zaza zany ianao ray aman-dreny, dia eo amin'ny vanim-potoana aotraka hatramin'ny faheny taona io no mametraka n'ilay fahazarana tsara, ny fahalalana rehetra, ny fahaiza manao rehetra, ny fahaiza miaina rehetrarehetra. Ary ao anatin'izay no ametrahanao fitokisana eo amin'ilay zaza ihany koa mba hipetraka tsara ny fampitokisana eo aminao ray aman-dreny sy eo amin'ilay zaza. Manomboka eo koa ilay zaza dia efa mila teny famporisihana, mila enoina, mila jaina ny safidiny, de mbola very koa hoe mila jaina ny fotoana ahafahany mamaly zay zavatra takinao aminy. Fa fadina de fadina ny fanapepona, fadina de fadina ny fanabadiana, ny fanambanina, ny fametrahany anara-petaka indrindraindrindra lay anara-petaka mampietry ny fankafizantenany. Ohatra le dondron-daty
de miaina le fankafizatena miaina le estime de soi positif any anatin'ilay zaza satria inona ny napetraka ao aminy lay dondron-daty de mipetraka ho dondrona foana zany lay zaza iny no ety mandra-palehibe ka niezaka rehetra zay ataonyray aman-dreny zany de tsara raha akasitrahana avokoa ary ny tsy fahombiazana dia tsy atao hirahira fa ankahirezina zany a ilay zaza rehefa misy ny ezaka ataony dia ankasitrahana izy rehefa tsara mivitana rehefa tsy mahavita ndray izy tsy pepona fa ankahirezina mba hanao ny tsaratsara kokoa sy metimety kokoa anyorinany am'izay fotoana zay dia ho tafapetraka le atao hoe estime de soi positif any anatin'ilay zaza. Mankasitraka namana lantoaromisa Joely raha ohatra ka ndetiavana fianarana ny anatra an'izany de mety mahatratra eo amin'ny 5 taona 9 taona mianatra an'izay ihany raha ohatra ihany koa mety ho sandaina vola lafilafo ihany misaotra indrindra ny amin'ny fifampizarana nataonao teo ny fampiarana iny miankina amin'ny ray aman-dreny sy ny mpiaino izay niaraka tamintsika ry aza adoroana fa izay mampiatra ihany no mahita fahombiazana. Hatreo ary ny fotoanantsika tamin'ny itian'io ity ametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray isika. Ya, dia mirary ny ray aman-dreny anao fampiarana mba ho tombontso manokany zanakao. Veloma tompoko. Mandrapitafa azy. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Mitoy ny fiarantsika mianatra manodidina ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Antitranterina izany, hamafisina izany, satria izany no anisan'ny fanantenana lehibe mihitsy eo amintsika izay mpanaraka azy. Azo antoka izany, ary izay no tiana-pitaina ao anatin'ny fiarah-mianatra. Miaraka aminao hatrany ny namanao mpiara-mianatra aminao Ilion André amin'ny Tanso. Amin'ny tian'io ity isika dia hianatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra fa tamin'ny fotoana izay nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty dia nisy olona maro ihany koa izay efa mpanaraka azy kanefa efa nodimandry natsangany tamin'ny maty, natsangany tamin'ny maty niaraka nitsangana tamin'ny maty taminy. Ary nahoana moa no nataony izany? Nataony izany ho fanehoana tamin'ireo jiosy maro izay nahitan'izany ary natao antsika koa fa tena santatra ireo rehetra nodimandry tao amin'ny tompo izay ho atsangana amin'ny maty izy ireo. Misy zavatra maromaro niseho tamin'ny fotoana nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Izao no vakintsika ao amin'ny Matio 7:1-15 ka hatramin'ny 7:15. Matio 7:1-15 ka hatramin'ny 7:15. Arindro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Dia niorooro ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandry natsangana. Ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taoriana ny tsanganan' Jesosy dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Mario tsara reto zavatra ireto. Ny voalohany nisy ororo-tany, tsaroantsika tsara, nisy ororo-tany izay nanamarika ny nahafatesan'i Jesosy. Tamin'izy maty, ny teny izy hoe vita, nisy ororo-tany. Ao Matio 7:15 sy ny 15. Matio 7:15 sy ny 15 no ahitantsika an'izay. Ary eto dia nisy anankiray hafa, ororo-tany anankiray hafa koa nanamarika ny fitsanganany tamin'ny maty. Araka ny vakintsika teo. Misy antony izany. Ny faharoa
tamin'ny fotoana nahafatesan'i Jesosy a dia izao ny voalaza ao amin'ny Matio 7:20 andiny 1:15 ka hatramin'ny 7:15 Matio 7:20 andiny 1:15 ka hatramin'ny 7:15 indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany dia niorooro ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taoriana nitsanganan'i Jesosy dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Mamerina izay efa nivakiana teo tsika manamafy ny loha hevitra resahana tamin'ity anio ity. Natsangana tamin'ny maty tamin'ny mboninahitra ireo olo-masina ireo amin'ny mahavavolombelon'ny fitsanganan'i Kristy azy sy amin'ny mahasantatra ireo izay atsangana amin'ny maty amin'ny andro farany, izany hoe amin'ny fotoana hiavian'i Jesosy indray ny amin'irao ny lanitra. Tsy voalaza nisan'izy ireo, tsy noresahana koa hoe izavy izy ireo, fa ny zava-dehibe dia izao santatra ireo izay ho atsangana amin'ny maty amin'ny fiavian'i Jesosy izy ireo. Arak'izany avy hatrany taorian'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izany dia maro tamin'ny vahoaka jiosy nahita porofo mazava tena mahery vaika mba henona izy ireo ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ary hanekeny an'i Jesosy ho mpamonjy azy ireo. Matanjaka be ilay fijoroano vavolombelona, ny zavatra niseho dia matanjaka be, tena ampy hatonga azy ireo hatoky an'i Jesosy ho mpamonjy azy. Dia betsaka tokoa no nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy tamin'izay fotoana izay ary misaotra an'Andriamanitra fa hatramin'ny mpisorona aza dia nisy niova fo araka ny voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 5:7. Asan'ny Apôstôly 5:7. Manasanao nge hamaky izay voalaza ao amin'ilay boky ilay fitiavana mandresy takila 570 hoe takila 570. Efa nanangana ny maty Jesosy nandritry ny fotoana nanom-pony, izany hoe talohany nahafatesany. Nanangana ny zanak'ilay mpitondra tena tao nainy izy, takan'izany koa ilay zanaka vavin'ilay mpanjaka ary teo koa ny fananganany an Lazarosy. Tsy mbola notafiany Jesosy ny tsy fahafatesana nefa ireo olona natsangana ireo. Rehefa natsangana tamin'ny maty izy ireo dia mbola tao ambany hery ny fahafatesana ihany. Izany hoe razavaina dia izao mbola nodimandry ihany izany izy ireo tateoriana. Fa tsy matahaka an'izany reto olona izay niara nitsangana tamin'ny maty tamin'i Jesosy manokana ireto. Hafa mihitsy ny zava-miseho tamin'izy ireo izay nivoaka ny fasana tamin'ny fotoana nitsangana Kristy tamin'ny maty. Satria inona ny antony? Natsangana ho amin'ny fiainana mandrakizay avetrana ireo olona niaraka natsangana tamin'ireo. Tena sambatra dia niara niakatra taminy ho any an-danitra koa mantsy ireo olona natsangana niaraka tamin'ireo. Ho mariky ny fandresena azony tamin'ny nandreseny ny fahafatesana sy ny fasana. Zay zany. Ho mariky ny fandresena azony tamin'ny nandreseny ny fahafatesana sy ny fasana. Dia nakany an-tanàna izy ireo niseho tamin'ny maro nanambara hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy ary natsangana niaraka taminy koa zahay. Dia takan'izany namparetana ho mandrakizay ny fahamarinana masina momba amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Tsetsatsetsy aritra no ilazana amintsika fa rehefa maty ny olona dia tsy mahatsiaro na inona na inona. Efa nianarantsika teto izay araka ny voalaza ny soratra masina. Izany hoe ny olona rehetra maty izany nanomboka tany amin'ny Adama sy Eva mandraka kehitriny dia samy tsisy mahatsapa ny hoe afriana izay ny nahafatesako. Fa amin'ny fotoana hiavian'i Jesosy dia ny fotoana farany izay nahatsiarovany saina no hotadidiny. Isika velona izany no malahelo sy miferinayna rehefa misaraka amin'ny olo malalantsika. Fa ireny olona ireny raha toa ka tsara ny fihavanany tamin'Andriamanitra talohany nahafatesany dia fa azo antoka izany ny hitsanganany amin'ny maty amin'ny fotoana hiavian'i Jesosy indray ny amin'irao ny lanitra. Porofo ampy ho an'ny rehetra izany rehetra izany fa tena nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ny toe-javatra mampalahelo ary mampieritreritra antsika dia izao: ireo mpitondra fivavahana jiosy no voalohany tokony nanohana sy niara-niasa tamin'i Kristy akaiky dia akaiky tamin'ny asany tamin'i Jesosy tetỳ an-tany, kanefa indrisy
fa izy ireo indray no lasa fahavalony voalohany indrindra vokatry ny fielonana ary vitan'izy ireo hatramin'ny namono an' Jesosy aza dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mbola mety iseho ve ny toe-javatra tahaka an'izany amin'izao fotoana izao ary mety ho amin'ny endriny samihafa ny fidirana an-tsehitra ho matyanina amin'ity asan'Andriamanitra ity izany dia mety hatonga ny olona anankiray ho tahaka nyreto fariseo reto izay lasa mpanenjika mihitsy an Kristy na koa mety hatonga ny olona anankiray ho tena atanjaka ara-panahy. Nanana nyreto fariseo reto ny fahefana ara-pivavahana teo amin'ny firenena dia nampiasainy izany handresena lahatra ny manam-pahefana romanina sy ny vahoaka mba hanampy azy ireo tamin'ny fikasahany hamono an' Jesosy. Ny fananana ny fahafahana mifandray amin'ny mpitondra fanjakana izany tsy nampiasainy ho amin'ny tombotsoa ny asan'Andriamanitra fa nampiasainy hamonoana mihitsy ny asan'Andriamanitra. Mbola iseho ve ny toe-javatra tahakan'izany? Zao no efa no adino izy ireo. Ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany. Hoy ny voalaza ao amin'ny Daniela 4:7. Daniela 4:7. Rehefa doton'ny fahotana moa ny saina dia tsy mahita lavitra intsony. Feno fifanoherana ny laingan'ireo mpitondra fivavahana jiosy ary tsy nitombona ntsony no ny fisian'ireo olo-masina nitsangana tamin'ny maty ny fampielezana tsao izay nataon'izy ireo. Jesosy raha teo moa dia vavolombelona miharihary hita ny olona rehetra talohany niakarany tany an-danitra. Dia izao ny fampahirezana omeny lesona ho antsika izay miady mafy miezaka mijoro amin'ny fahamarinana na dia tsy tanteraka aza tsy mitovy ny olona hoe tsy tanteraka. Isika rehetra dia salamizay daholo sy ny olona izay manao fanahenena mihitsy manohitra an'Andriamanitra, manohitra ny asany. Zao ny fampahirezana omeny lesona. Na ratsy tohinona aza ny toe-javatra ankehitriny eo ampitolomantsika eo ampanaovantsika ny ady eto amin'ity tontolo lavo ity dia nahoana isika no afaka mitoky amin'ny fandresen'Andriamanitra ho antsika amin'ny farany. Anjarantsika ny mandray lesona avy amin'izay nitranga teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.